Zazalakely misy 10 no misitraka etsika famorana fobe sy mamaimpona zazavavikely 10 no tevena sofina ary nisy ny fizaham-pahasalamana ho an'ny rehetra nototsaina tany Ambohimarina Tamponala Soavanandrina Itasy ny zoma sy ny sabotsy lasa teo etsika avy amin'ny filoham-pirenena Ery Razoanaromampianina ary nototsainy député ny Soavanandrina Rabenerika Arnosy Charlot antsona hoe Ralolo sy ny antoko HVM any amin'ny faritra iny izy ity. Raha ny fanazavana dia natao indrindra mba ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka mifanaraka amin'ny politika ny ministera ny fahasalamana nanome kilalao sy malabary ho andreo zaza noforaina ny filoham-pirenena. Roa andro no nanataterana ny etsika dia ny zoma sabotsy ka ny zoma hariva no nampifalifaliana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny afomanga sy ny tsy mandrimandry. Ny sabotsy kosa no natao ny etsika ara-pahasalamana rehetra. Zay ny amin'iny fa efa heritaona zay no nanana ny fandaranasa antsona hoe ay politika ny IEP Madagasikara. Akoatra ny asa fikarohana nataon'izy ireo izay nahitana ny tolotra politika misy eto Madagasikara. Avy amin'ireo antokona kandida dia misy ihany koa ireo tianadin'olom-pirenena sy vondron'olona. Teo jerentsika indrindra ny andidy makasika izay izay hoentiny Claudia Rasolosan sy Mami Rasoanefo. www.election-madagascar.com Unu Trankala ivoaka rapitso no volavolan'ny IEP Madagasikara mikasika ny fifidianana. Trankala izay anehoana ny voka-pikarohana ary iompana indrindra amin'ny projet de société an'ireo kandida. Manao antso izy ireo arak'izany mba amohan'ny kandida ny fandaharanasany anaovana fampitahana. Lafiny teny no tokony ho hita ao anatin'ny fandaharanasany kandida. Rehefa mivoaka amin'ny projet de société dia ampidirina eo anatin'io ataontsika hoe site web fampitaha io dia eo zany tsika afaka kokoa manana ny safidy satria manana ny information rehetra ilaina amin'ny fifidianana zany. Marina fa site web izy mety hoe vitsy ny olona mahita an'izay. Misy ihany koa ny tainay izy amin'ny Facebook fa ilaina ny fiaramiasa amin'ny mpanao gazety hoe takan'izao ny zavatra hita tao amin'ny asa fikarohana azo mpanao gazety ampiasaina tsara le sita satria misokatra ho an'ny rehetra. Ny tiana tsongaina kosa nefa ny detako izao rehefa hoe projet de société dia misy lesona anankiray ao anatin'ilay izy hoe tsy fampandrosoana ihany tsy programme économique ny projet de société fa misy lafiny anankitelo. Ray dia le hoe fiarahamonina mirindra sy milamina, zay zany le izy mirindra sy milamina ary mandroso. Le rehefa jerentsika ny zava-misy teto amin'ny fiainam-pirenena dia le mirindra sy milamina ny tsisy dia hany ka tsy mandroso koa zany tsika. Matoa resahana foana ny réconciliation fampihavanana, resahana ny crise de gouvernance tahaka ny hoe kolokolo sns hany zany ny fototra anankiray singa anankitelo le izy toy nylazaiko teo dia zany zany hita tao anatin'ilay fikarohana efa fantatsika zany fa rehefa tena nadadiana le izy dia tena mitombona dia hoe rehefa manao projet de société zany ny kandida anankiray dia ireo misy zavatra lafiny anankitelo ireo zay tokony ho hita ao anatin'ilay izy. Mazava ho azy moa fa ny projet de société tokony hita faritra hoe atraiza taky ny ahoana ohatrinona inona mampiavaka anao amin'ny hafa fa antsonay ilay kandida mba hahita ihany koa hoe izao nge ny takin'ny olona izao nge ny zava-misy dia mamiona zany ilay tolotra sy tinady. Arak'izany dia fitaovana manampy amin'ny fanapahan-kevitra ity Trankala ity. Tsy misy sara ny alohan'ny kandida akory ny famohan'ny IEP ny fandaharanasany ao amin'ny Trankala fa andraikitra raisiny izany eo amin'ny fanabeazana ara-politika iandreketany. Mbola azoko tiany ireo fandaharanasa voarakitra ao amin'ny Trankala hatramin'ny andron'ny fifidianana. Tsy le izy nge fiara-miasa miara-ka miezaka zany tsika hoe ahoana ny atsara ny tolotra anankiray. Hatramin'ny 7 novembre zany mbola azoko tiana le site web hoe avy amin'ny kandida misy manao hoe diso tanteraka no lazainareo dia alefa soara le izy inona le tena marina. Fa ny hitanay tamin'ny gazety ny hitanay tamin'ny document nalefanareo dia ity dia tsy maninona afaka mbola hitsy izy fa kosa manomboka amin'ny 7 novembre dia tsy mandray intsony fa dia zay ao dikan'izay dia ahoana rehefa zay lahany eo zany
dia hita daholo le hoe inona le nitenenina, inona le zavatra faritra napetraka tany aloha tany. Ankoatra ny fanaovana fampitahany, ny firaketana ny fandaharana asan'ireo kandidat tsirairay ao anatin'ity tranokala ity dia ahafahana ihany koa manara-maso ny foto-kevitra nijoroan'ny kandidat izay lany mba hisiany tambezona andraikitra.